Vatsim-pana etny pasteur Ratovelo Roger. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Ilay Andriamanitra tianay, tsy tandao anay. Manantona anao ampanetretena, manatrika anao, manoloana ny voninahitra sy ny fahamasinanao. Ary manondrika ny lohanay, hideranao sy mivonahitra anao ihany koa. Misaotra betsaka indray ny amaraina vaovao. Misaotra ny amin'ny fahavelomana izay nomenao anay satria zava-dehibe izany, porofom-pitiavana izany, porofom-pitahiana izany, ary dia izany indrindra ny anatonanay ianao. Rariny loatra mantsy raha miainy izay, mamakivaky andro vaovao izay, dia manantona anao ilay mpahary anay. Misaotra anao feno izay Jesosy, misaotra ny amin'ny famindrapo tsy mitsahatra arotsaka ao, satria nisy any anankiray famindrapo mbola amenao anay izao tombonandro izao, mba hibebahanay manoloana ny ratsy izay mbola tsy nifona anay teo anatrianao, ka manakana anay tsy hiaina araka ny sitraponao. Ka dia izany indrindra no angatanay aminao ankehitriny, mamela ny elokay tsirairay aby, mamindra fo aminay isa tokantranony amin'izay rehetra mbola aloko ny fahafatesana, mitarika anay analavitra anao. Fa ianao mihitsy nanavaka anay, atanteraka ny teninao aminay foana fa tsy mba hitana lolopo na fahatezerana aminay. Hiteny aminay ary ianao ankehitriny dia mangaty ahaka aminao izay raisitra tanana ny fifandraisana, mba ho lavorary atsakany sy andavany, ary ny fototsy ny fanahy izay amitefan'ny teninao, dia mba hitoetra tsara ao anatin'ny tsirairay izay afafy. Misaotra anao Jesosy eo, makasitraka fanay masinao. Aleluia, amen. Ampitomboana amintsika mandrakariva hatrany irery havana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny bokin'ny filazantsarany Marka toko 4, andiny voalohany ka hatramin'ny 15 izay no andeha angalantsika ny vatsim-panahy izao maraina izao. Filazantsara Marka toko 4, andiny voalohany ka hatramin'ny 15. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra teo amoron-dranomasina indray Jesosy, ary nisy vahoaka betsaka nanantona azy, dia niditra teo an-tsambo kely izy ka nipetraka teo amin'ny ranomasina. Ary vahoaka rehetra dia teny an-tanety amoron-dranomasina. Ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy, ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe mianoho indro nivoaka ny mpamafy mba hamafy. Raha namafy izy, ny sasany dia voafafy tany amoron-drano-dalana, dia avy ny vorona ka nandany azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy, dia nalaky ny tsebony ireny, satria tsy nisy tany lalina. Fa rehefa niposaka ny masoandro, dia nalazo ireny. Ary satria tsy nanapaka, dia maty izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo, ary ny tsilo naniry ka nangeza azy, dia tsy namoy izy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara, ary naniry ny sy namoy, dia vokatra fa namoy. Ny sasany avy 30 eny, ary ny sasany 80 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Ary hoy izy izay manatsofina hoe ty miaino, aoka izy iaino. Amen. Fanoharana hadiso fantatsika loatra ry havana ity fanoharana nataon'i Jesosy ity. Manana ny tanjony tokoa mantsy Andriamanitra amintsika zanany, dia ny amin'ny anambinana sy ho salama amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Ary na isika rehetra miaino etona ihany koa azy, dia mana izany faniriana izany. Faniriana mba ho ambinina isika eo amin'ny asa mandraratsika, ho salama ny tokantranontsika, ho salama ny ankonantsika iray manontolo. Ary fantatsika tsara loatra fa izany hoe salama izany dia milaza fahavokarana izany, fahavokarana izay iritsika mianakavy hitoetra eo amin'ny sehatra rehetra manodidina antsika. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara amintsika fa matoa ilay vo namoa avy 30 eny, ilay vo namoa avy 80 eny, eny namoa avy 100 eny mihitsy azy,
dia tsy milaza mihitsy ny soratra masina hoe ilay vonafafy teny amin'ny tany feno tsilo na teny amin'ny vatolampy no namofo fahavokarana tahaka an'izany fa izay nafafy teny amin'ny tany tsara ihany. Ary eo nisy tomana ny saintsika ry havana samy namafahazana ilay vo isika rehetra dia ilay toriteny sy fampianarana feno fampaherezana, toriteny mpitahina, toriteny pahagagana, toriteny tory fibebana. Nefa aoka tsy hamita tena ry havana, aoka itsika tsy famita fa izay nafafy teny amin'ny tany tsara ihany no namo 30 eny, 80 eny na 100 eny. Ary dia mipetraka raha mifanontaniana hoe manana ahoana ilay vo izay nafafy teo amin'ny taninao. Mba teo amin'ny tany tsara ve no namafazana ny vo ny fanasitranana, ny vony fanambinana, ny vony fibebahana. Ny tenantsika izao tokoa mantsy no tany namafazana satria tenan'Andriamanitra mihitsy no milaza fa avy amin'ny tany no nangalana antsika. Ary dia hoy ny tompo hoe nandefa ny teniko mba hanasitrana azy. Betsaka ry havana ny teny efa nafafy tamintsika nandritry ny taona maro ary anisan'izany ny fanasitranana. Taiza no nafafy ilay teny, teo amin'ina no namafazana ny fanasitranana. Ary zay no mbola mampametraka fanontaniana antsika rehetra hoe efa natonitoriana taminao nge ny fibebahany, efa nafafy tamintsika ny vonintarika antsika ho amin'ny fibebahany. Ary dia samy manontany teny isika ry havana hoe efa terana move ilay vo ka niteraka fibebahana marinao ahy. Mba tena tany tsara ve ilay foko ilay namafazana ny vo fibebahana ka nahitana vokatra 100 eny, eny na dia 30 eny fotsiny azo. Averina indray ry havana fa ny tenanao iray manontolo mihitsy no ilay tany izay amafazana ny tenin'Andriamanitra. Korana mafy ary ny vony fibebahana. Efa mba zavatra tsara ve ny tiany masona ho jerena. Mazana mantsy dia zava-poana no mampahiratra ny masika. Zavatra araka ny sitrapon'Andriamanitra ve no tiany sofina ho enoana. Fa matetika nge zavatra tsy tena mampandroso sy tsy tena tsara no tantarain'ny olona dia tena mangila sofina ery isika miaina. Efa mba saina mendrika ny zanak'Andriamanitra ve ny toetsaitsika. Fotsy toeran'olom-posy fahatezera intsony ve no endritsika ndraisana ilay vonafaty. Sa fo mbola feno fankalana sy faharatsiana. Averina trano ry havana fa ilay tany tsara ihany, zay ihany no namo 30 eny, 80 eny, eny hatramin'ny 100 eny mihitsy azo. Ary zay nge no ilazana amintsika hoe mila karakaraina nge io taninao io e. Mila kolokoloina nge io tenanao io fa amin'ny fotoana mihatsara ny saiko, mihatsara ny fijerin'ny maso, mihaino zava-tsoa ny sofiko, mihatsara ny foko, manomboka mokatra fahavokarana fitelopelo elan'Andriamanitra eny hatramin'ny 100 eny mihitsy azy. Fa hoy mantsy ny voalaza ao amin'ny Hebreo 4:7 hoe fa izay tany mifoka raha norana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Mazava tsara izany ten'Andriamanitra izany ry havana fa ilay tany mamokatra zavatra tsara ho an'ny olona satria tany tsara izany dia io ny ten'Andriamanitra miteny aminao hoe ho tahiriko ianao. Ry havana, miantso fitahiana ka izany tany tsara izay mamovo tsara. Dia ilay tany mamo 30 eny, eny hatramin'ny 100 eny ary. Ary zay ny ilazana amintsika hoe esory ny tsilo hoe esory ny songisongo izay manery ny ten'Andriamanitra tsy toetra sy tsy hamoa ao anatinao. Alao io vatolampy fahatezera sy ny olom-po ao anatin'ny fonao io. Esory izay rehetra mangeza ny ten'Andriamanitra tsy hamoa eo aminao. Fa tsy haniry mihitsy izay voafafy raha mbola feno faratsiana ny tany. Esory io avonavim-panahy mameno fosy ny sainao io ary fenoan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fibebahana, amin'ny alalan'ny fiverenana tanteraka amin'Andriamanitra. Fiverenana ho amin'ilay fitiavana voalohany
ary raisy Jesosy anova ny tenanao ho tena tantsara ka mo avy zatoeny izay vao nambolena teo aminao. Ary zay ingeny mahatonga an'Andriamanitra ilaza tamin'i Mosesy hoe ny afoy vantanan Jehova ankehitriny dia ho hitanao na ho tanteraka aminao ny teniko na tsia. Miteza ry havana, miteza mba ho tantsara araka ny sitrapony. Amen. Ivavaka tia tompoko. Matoky anao lalandava tokoa zay ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay fa ny teninao dia tsy mba mamitaka. Fa matoa ianao mandefa ny teninao dia misy tanjona ho anay tsirairay aby izay mandre ny afatra ao androany maraina. Mila tantsara tokoa manko ianao. Mila fahazavana amin'izao tontolo izao izay. Nefa ilay fahazavana izay alefanao to tsy matsilo anay amin'izay lalakale anay satria mikipo ny masonay, tsentsina ny sofinay, donto ny fonay ka to tsy mandre an'izany sy mahita akory fa efa eo am-pelantananay nga ilay fahazavana. Ary zay indrindra ny mbola angatanay famindra-po sy famelan-keloka aminao. Ny tsy fahaizanay mamovo tsara araka ny fitiavanao. Miantsoantso famonjena, miantsoantso fitahiny izay ka nefa tovatinampo ny fonay ka tsy hainay mandray an'izany sy atolotra ao anay isan'andro isan'andro. Matoky ary Jesosy fa hiasa lalandava amin'ny tsirairay ianao. Atanteraka ny tenany ho tantsara mendriky ny anaranao ka tsy avy amin'ny fihetsikaina amin'ny fiteninay na zay zavatra ataonay no hanamavona ny anaranao, hanaratsiana ny voninahitrao. Fa mba izay misy no fitaovana hampamirapiratra ny filazantsaranao eto amin'izao tontolo izao. Vangio tsirairay ara Jesosy mba ho tena tany mendriky ny anaranao ka na iny teniny afafy hananaratra anay tsirairay aby, hanamboarana anay tsirairay aby dia mba tena andray izay ka hanovanay ho mendriky ny anaranao ilay tany izay nisanao atao anatinay ihany. Dia taio ny fiainanay tontolo mandronay androany, hamakivaky ny androany tontolo mako n'izao tontolo izao ny ankonanao amarino hoe ny isan'andro isan'andro na izy alehany fa efa niaro lalana ianao ary ambina amin'izay rehetra ho tahinao izy ary omenonao fahatsarana izy ary amarinanao tokoa fa raha mamovo tsara izy androany dia hitahita fitahina zay rehetra hiaraka aminy dia anao mihitsy ny efa nokatra amin'ny varavaranlanitra ao anjototra ka ny fahasoavana ho an'ny tsirairay aby. Ka fitenao ny famindramponao foana ka mariny tenanao fa raha ivoaka ny trano izy dia ho tahinao ary efa hiverina izy raha rivana amin'ny fotoana zay hiverenany ao dia ho amarinao fa mbola ho tahinao ihany koa. Ary dia tonony amin'ny tsirairay aby nitrotra amin'ny masonao ka raha hitenenanao hoe mombanao mandrakariva fa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanahy masina ho aminareo isan'andro isan'andro. Mandehana fa zanaky ny mazava ianareo ary mba hamovo tsara ho mendriky ny fahasoavany tompo. Dia misaotra Jesosy eo amin'ny anaranao feno angatana izany. Aleloia. Amen.